dia mbola ampitombona aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa miarahaba manokana ny atoko-pihira mainty milaly amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka anareo izao eto amin'ny fitandremana dia ny Tompo ane hampahery anareo mandrakariva. Mbola mandinika hatramo isika riavana ny loha hevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra. Ary ny perikopa izay akatsika niafatra amin'ity anio ity dia ny Titosy toko 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20 izay entina hampiorenana ny finoantsika, hampiorenana ny fanantenantsika. Ity epistily ho an'ny Titosy ity riavana dia ao anatin'ny sokajy epistily pastoraly izay nosoratan'ny Paoly ho an'ireo zanany amin'ny finoana izay mpitarika mpitondra ny fiangonana. Ary Titosy dia mpitarika ny fiangonana tany amin'izany nosy atao hoe Kreta izany, any atsimon'ny Grèce no ahitantsika izany. Ny antony dia mba hanoroana azy ny tokony atao amin'ny fitondram-piangonana, fa ihany koa mba hanehoana ny tokony fiainan'ny fiangonana, ny tokony fiainan'ny kristianina. Ity perikopantsika androany ity riavana ao amin'ny Titosy io dia mampatsiahy ny mazava-dehibe izany fanavotan'i Jesosy Kristy izany, izany famonjena vitan'i Jesosy Kristy izany. Ary tsy hoe tsaroana fotsiny akory dia ampy, fa mikendry ihany koa mba hananan'ny kristianina fiainana mifanaraka amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Dia misy hafatra roa miainga avy amin'izao perikopa izao amalitsika ny fanontaniana hoe inona moa zany no antony nandalovan'i Jesosy Kristy dia tia tany, satria ao amin'ny fiomanana ao amin'ny krismasy itsika. Dia misy hafatra roa. Ny voalohany Jesosy Kristy dia tonga mba hitondra famonjena. Jesosy Kristy dia tonga mba hitondra famonjena. Eo amin'ny 9:20 moa no ahitantsika izany. Ary ilay fahasoavan'Andriamanitra miseho izay ambara eo amin'ny 9:20 io dia Jesosy Kristy. Ao amin'ny 9:17 moa milaza izany, izay nomen'Andriamanitra antsika mba hamonjena ny olona rehetra. Ndika an'ilay fahasoavana mantsy dia hoe na dia tsy mendrika azy isika dia tian'Andriamanitra. Ary noho izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany dia nomeno antsika Jesosy Kristy hanolotra ny ainy, hanafaka antsika ho amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny tsy fahamasinana rehetra. Ny dikan'ity toko 2:20 ity zany dia zao hoe Jesosy Kristy ane raha tonga tetỳ an-tany, tonga mba hanafaka antsika tsiraray avy tamin'ny fitondrany tena adaladala, tamin'ny tsy fahamasinana. Ka raha manao zava-dehibe izany famonjen'Andriamanitra izany isika dia manda izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, manda ny filan'ny nofo rehetra, fa kosa miaina izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Dikan'izany ihany koa dia zao hoe ny finoana izay ao anatintsika dia tsy tokony hoe ho ao anaty ihany, toehirizina ao anaty ihany, fa aseho amin'ny fiainana andavanandro, ampifanarahana amin'ny fiainana andavanandro. Satria reto kristianina tatiko rehetrarehetra dia milaza fa mahalala an'Andriamanitra kanefa tsy maneho izany amin'ny asany. Fa tsy tahaka izany sika kristianina, fa rehefa novonjen'i Jesosy Kristy isika dia izany famonjen'i Jesosy Kristy izany, izany fahasoavan'i Jesosy Kristy izany no mitarika antsika hiaina amin'ny fahamasinana, hiaina ilay fiainana vaovao. Jesosy Kristy riavana dia tena naneho ohatra mazava antsika hoe izao anie ny tokony fiainantsika. Dia tokony hanahaka an'i Jesosy Kristy zany ny fiainantsika andavanandro. Dia anontany antsika Jesosy Kristy ve niteny ratsy? Tsy niteny ratsy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ve nangalatra? Tsy nangalatra Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ve nijangajanga? Tsy nijangajanga Jesosy Kristy. Efa nafahan Jesosy Kristy tamin'izany rehetra izany isika dia andeha isika hiala amin'izany. Ka ny tokony ataontsika ao anatin'izany rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ataovy tsy avy hatrany, tonga dia lavo aza mena maso ny namana. Ary maneke ihany koa tary amin'ny fanahy masina mba ho feny fahamasinana mandrakariva isika. Izay ny voalohany, Jesosy Kristy raha tonga tetỳ an-tany dia tonga mba hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Fa ny faharoa nanome fanantenana ho an'ny mpino ihany koa Jesosy Kristy. Nanome fanantenana ho an'ny mpino Jesosy Kristy. Ary izany no hitantsika eo amin'ny 17:20 sy ny 14:20. Ny tinambara ao anatin'izany riavana dia zao: ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray, ny fiaviany amin'ny voninahitra. Ary ilay fanantenana izay nomeny Jesosy Kristy ny mpino dia ino? Ilay fiainana mandrakizay. Ka ny tian'ny Paoly atongavana zany ao anatin'ilay hoe miandry
dia hoe tsy maintsy ho avy ane izany, tsy maintsy ho avy izany, ary rehefa tonga izany fotoana izany a dia tsy ho very maina akory a ny ezaka nataon'ireo izay naharitra tamin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy, ireo izay naharitra tamin'ny fiainana, tamin'ny fahamasinana fa misy valim-pity lehibe omeny Jesosy Kristy a rehefa ho avy indray a eny amin'ny fanjakany lanitra izy. Antsika tsenjery moa ilay Jaona 7:29 andeha ny raha antsika manao hoe anaran'i Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay le fanantenana ho antsika izay mijoro mandrakariva amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Tadidio ry havana fa raha ho avy Jesosy Kristy dia hitsara ihany koa izy ny tsirairay avy araka izay nataony, dia hitany avokoa izay nataontsika rehetra. Tena niaina tamin'ny fahamasinana ve isika, ny atany amin'ny mafina indrindra ary niaina tamin'ny fahamarinana ve isika, ka raha tena niaina tao anatin'izany isika dia hosokafan'Andriamanitra antsika ny fanjakany lanitra. Ary tadidio ry havana fa izany fanantenana izany, izany fanantenana ilay fiainana mandrakizay izany mampaharitra antsika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, manome hery antsika na dia ao anaty fahakiviana azy na dia ao anaty fisedrana maro isan-karazany ary, satria ho ny voalazan'ny soratra masina hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tombo. Ho avy Jesosy Kristy ry havana, izany no fanantenantsika. Dia aza kivy mahereza amin'ny fiainana, aza mivadika amin'Andriamanitra izany na dia mandalo fahoriana maro isan-karazany azy ianao, iaino mandrakariva izany toe-panaharaka an'Andriamanitra izany, fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka raha ho avy Jesosy Kristy amin'ny fotoana izay tsy ampoziny, tsy fantatsika akory, dia hitondra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny tokony ataontsika ary dia izao: banjino Jesosy Kristy fa aza mibanjina izay olana lalovanao, aza mibanjina ny fisedrana izay lalovanao, fa enjera isika raha toka ireny no banjintsika mandrakariva. Fa ny tokony ataontsika ihany koa rehefa manana ilay famonjena isika, rehefa manana ilay fanantenana isika, dia tokony hizara izany amin'ny hafa, ary izany no ambara eo amin'ny 5:50 eo. Ary amin'izao alahady tondranam-bavaka ny atokopira ny mainto milaly izao moa dia mampahery anareo hatrany amin'ny asan'ny tompo amin'ny fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, fa tadidio tena fantso-pamonjena ho an'ny hafa ihany koa izany ataonareo izany. Izany dia fizarana ilay famonjena nataon'i Jesosy Kristy, fizarana fanomezana fanantenana ho an'ny hafa ihany koa. Ilay hira hataonareo ireny tadidio fa tena mampijorona ireny, tena mampiorona ireny, dia andeha isika ikely aina mandrakariva, mahereza mandrakariva amin'izany fitoriana filazantsara izay efa naloranareo tena izany. Raha fehezina ry havana izay voambara dia ao anatin'izao fiomanana ho amin'ny krismasy izao, antony roa miainga avy amin'ity perikopa ity no nahatongavan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy raha tonga tetỳ tany dia maninona? Tonga mba hamonjy ny olona rehetra. Fa ny faharoa, Jesosy Kristy raha tonga tetỳ tany dia tonga mba hanome fanantenana ho an'ny ambina. Dia hoy ny soratra masina hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.